Angasitrahana hatrany ianao tompoky lahy sy tompoky vavy nisafidy ny fahitalavitra matv amin'izao arivariva izao atao anatin'ny fandarana mahery indray tsika fandarana izay amezana anao ny vaovao nisongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity vaovao mampalahelo noentsika manomboka ny fandarana mahery amin'ity hariva ity satria dia nodimandry teo amin'ny 17 taona nomaly teny amin'ny trano fonenany teny Ivandry i Bob Kely izay mpilalao tao amin'ny ekipany LGK plus. Misaona indray ny tontolon'ny baolina kitra malagasy satria dia nodimandry teo amin'ny 17 taona teny amin'ny fonenany Ivandry injila manana Ivona i Bob Kely izay mpilalao baolina kitra tao amin'ny ekipany LGK plus. Novolavolaina tao amin'ny ekipany EPN Ivandry ny tenany tamin'ny fahakelezany. Anisan'ireo mpilalao namiratra nandritra ny fandehanan'ity ekipa ity tany Frantsa ny tenany tamin'ny fifaninanana natokana ho an'ny Skady latsaky ny 15 taona. Ankoatr'izay dia kluba goavana maro no efa nandalovany raha tsy teny afa-tsy ny ekipan'ny AS Adema ny Japan Actuels FC. Nitoeran'ny Irakira Kakavi nakavanana ny tena manavanana azy fony fahavelona ary nilarana fahavalona ny fahasivy hatrany ny salorany tao amin'ireo ekipan'ny lalaovany ireo. Efa nisalotra ny akanjon'ny ekipam-pirenena malagasy ihany koa i Bob Kely. Tobony ho azy ny fananana kalitao amin'ny tolotra tsara petraka ahafahan'ireo lohalarana namany mampidi baolina. Manavanana azy koa anefa ny fandakana coup franc.